ia ny zavatra azoko lazaina aloha fandanimbola fotsiny iny conseil des ministres décentralisé hoy izy ngahy andriny rajoelona ny zavatra natao tany fandanimbola satria ny tena objectif ngahy andriny rajoelona midiany tany toliary de zavatra natao voalohany ny objectifany momba ny base toliara zay ny tena zavatra nandehana tany momba ny base toliara faharoa manaraka an'izay ny hamodoka tanteraka ny politikany sy tena rehetra fa manina ny tena zany tena izany aho satria isaky manao kabary izy tsy misy mihitsy fotoana nanankiray tsy mitenenany ingahy anjony rena rajoelona ny fambera zavatra tiako tenenina am'izay raha ny lalam-panorenana mijerena izahay avao fanorena no natao hanakiny fa nomeny lalam-panorenana fahefana kosa ny mpitondra sy ny maro anisa hampandroso ny firenena hanana fahefana ny volam-panjakana ka raha tianao teneniko kely aloha ny zava-nisy tao Tulia dia tsotra araka teneniko teo fandanimbola mpanjakana fotsiny natao tany Tulia ray faharoa manaraka an'izany na tsapa mihitsy ngay rajoelona fa tsy ilainy vahoaka ny Tulia ny base Tulia teo tsapany hoe tsy olo vitsy zany fa ny akabeazany Tulia ray manontolo dia manohatra ny base Tulia na tsy mila aneo base Tulia mbetsaka izy nanao kabary tao a Tulia mbetsaka izy tsy mitehaka an'olo rehefa miteny aneo base Tulia eo izy eto ambarako amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa raha vona ny ona tamin'ny mpanohitra amin'ny base Tulia izy sy nampiantso manokana an'ireo zay nandray fitenena zay ny tenenana ny confirmevany colonel Fanapera aniny vidéo zay natao hoe sarotra moa le teny natao le aliky ny raiko niteraka sy reny niteraka raha sasy colonel Fanapera no hanoana base Tulia zavatra tiako tenena de za mbola tsy fotoana moako an'izany rehetra zany fa nisy fihonana ary ny prépare iny fionany ingay rajoelona tany akily malinikiny hoe mandraisa fitenena nareo mpanohitra fa natsoiny manokana fa androany mbola tsy tenany zany mamifampiandro zahay am'izao fotoana zao zavatra anankiray tiako tenena de zao mampalahelo ary tena tsy haiko tsony teny malagasy tena ty zavatra ty fa ohatrany tereny ngay rajoelona na poteny ngay rajoelona conscience personnelle ireo ministre hatramin'ny premier ministre handeha handainga raha tsy teny fotsiny eo zavatra nisy tao akily maleniko vonteny ireo olona reo hoe raha teny ho adinareo any amin'ny 60 à 100 mètres any hakanareo andreo minéral reo fa nefa ranona eto 15 mètres monsieur le ministre mitenena anao de iny ministre ny mini mahay miaiky
aniny ministre iny banque mondiale sy FMI mahay fa nasana andaingy teo anatrehany vahoaka malagasy monsieur le ministre hoe 15 mètres ihany sy fantatsy monsieur le ministre fefanao voakany base hoe mbola tsy fitrandrana akory a fa 5 à 40 mètres mikosy dikan'izay any manomboka 40 mètres 60 mètres 100 mètres no akanendro minéral reo fa mbola tsy mitsandraky zay fa mahita 40 mètres kosy 50 mètres kosy ananako vidéo ary omeko anareo rehefa tsy ministre iny mihitsy no diso fa poteny nga rajoely conscience reny olona iny koa premier ministre tonga ta fefa nihoana tamin'ny mpanohitra zany ny base tsisy an'izany mihitsy iny koa ministre ny environnement zay antsoina rapitso miteny rey koa izy hoe ireo baobab reo tsisy baobab ao ranobe mbola ny amafisiny le ministre mino fa tsy baobab ao ranobe tereny radio devant public ao miteneny anao za sy teny randrena solonyaiko de manambara ho fatapoko ho fatapireneny ho fatatsy ny vahoaka malagasy rehetra raha vonina ingay radio ka hidinany miaraka amiko raha tsisy baobab eo midémissionna tsy manao politika averiko za sy teny randrena solonyaiko raha vonina ingay radio hidina amin'io périmètre na voakanareo ka raha tsisy baobab na ala baobab eo midémissionna tsy manao politika cité zaho sy teny randrena solonyaiko raha 15 mètres fotsiny no hiadinareo ny minéraly de midémissionna tsy manao politique cité fa maninona mandainga avoaka malagasy ambarako eto ny teny ianao raha matoa ambassadeur ny américaine teny nataonao hoe raha vao tsy manara-dalàna io fitsanjana hataon'ny base toliary eo de mijanona izahay eto tazomiko ny teninao fantatrao fa manomboka mandainga reo olona reo ary manomboka tsy manara-dalàna reo olona reo miandry a hiditra ave ny orinasa amérikana satria misy baobaby eo misy lalàna nationaly misy lalàna internationaly eto miandry tenitsika mianadahiny raha tsy manara-dalàna andreo matositeny zay sy hiditra zay zavatiako teneny kasika andraratany ato misy amle fampisaona fandaram-potoana amle séance ho an'ny mpanohatra non tafiditra tao anatin'ny ladiniky ny mpanohatra ane dia io lalàna velona eto a Madagasikara ary unité 3 jours na 3 séances isambola nanovana an'io dikan'izay zany a amin'ny fivorina ara-potoana zay ataona itia misy eninandro eo zany nanovana zay zavatra zany marina fa ny teny ny filohana antemera-pirenena fa tsy anjara raha ny lalam-panorenana no hametsaka ny ordre du jour ny lahadiniky ny mpanohana mandika lalàna izy afaka jereny satria olona mianatsy iny a olona mahay lalàna iny a fa tsy izy no haneriny ny fanolena fa niantso ataonay interpellation zao ataonay rapide io tsy mitovy am'le question apetraka am'ireny fiantsona ny gouvernement fa ty zavatra ty tsy maintsy mitaky ordre du jour mazava tsara fefa nandevanay tany le ordre du jour ary voanike maraina raha nisige ny antemera-pirenena nandefa taratasy taty amiko iny nanambara mihitsy ny SG ny antemera-pirenena hoe ity ahoana ny ordre du jour nareo izy za olona mirespecte lalàna jerevo tsara iny taratasy nalefako tany aminareo iny
fa mazava tsara ny olo du jour zao be misaotra moa izy andao fokarakarainay fa raha pitso isika no ahitan'io fa raha io kosa aloha tsisy de voakitsakitsaka ny lalàna velona eto firenena tsy izy ny nakitsakitsaka an'izany fa ny filoha ny antemeram-pirenena izay androm-panjakana manana ny mahaizy azy io androm-panjakana misy an'ireo solomarom-boaka reo na iny règlement intérieur iny na fitsiboka anata izay misina fanovany iny dia namono hasina io androm-panjakana le satria député de Madagascar ireo fa maninona ny tsy afaka manao tatitra toerana hafa zareo fa za mahalehibe mpanoatra tsy tratra an'izay vo vity zao io interpellation zay ataona io mazava ho azy fa tereny lalàna koa mahalehibe mpanoatra hanao tatitra mbô ary tsy mety hisy zay fa rapitso raha ny lalàna amjereny tsy maintsy averiko raha ny lalàna jereny tsy maintsy alefa mivantana amin'ny aina amanjely ny fanjakana TVM io zavatra atao rapitso raha tsy mandeha io de fandikandalana ndraiky fa fahatsapako azy sanatry mivano aladiny lera tsy resaka fiantsona fotsiny fa hitany lalàna fa io zavatra atao ao tsy resaka kilalao fa zavatra iainany vahoaka zavatra manena ny vahoaka fa isahiranam-bahoaka no tenenina mandritra ny fotoana asa tinona fa zany elefera zany misy gapona milliard be debe tao da ona tsy ampisy elefera de tsy apetraka ve fanontany izany Îles Éparses zany aza dinona fa ny filoham-pirenena dia frantsay maha frantsay azy ny mandeha any amin'ny Îles Éparses de mitady visa aza dinona fa mitady visa ny fandehana any amin'ny Îles Éparses ka hangataka visa ve ny filoham-pirenena sa hampiasa passeport maha frantsay azy zany ny fantanina tokony hipetraka hoe enao ny tena filohan'ny Malagasy handeha hangataka visa ve ianao any amin'ny préfet-ny la Réunion sa handeha ianao hampiasa passeport maha zany fa zany zavatra zany enjeu am'izany ny fiandrianam-pirenena ary matoa ingahy andinirana zao tsy mahasana angata fantany tsara mihitsy ny lalàna ny fahazahoana nationalité frantsay satria raha vo manotoana fotsiny ny fiandrianam-pirenena ny tombotsoan'ny frantsay tonga de résilié iny nationalité fa ny Comore tonga de neta fa taloha izy a sahary ny derako azy tam'izany fa rehefa navoaka ny frantsay attention misy an'ity aona moa ivany dossier-ny guerre duel zany re zavatra mivoaka reny tsy zavatra mivoaboaka fotsiny fa matoa mivoaka reny dia ny frantsay mihitsy namoaka azy hoe moramora ianao guerre duel nanomiko teo izy tsy nasany teny ka tsy atao communication fotsiny le izy fa mila mpahafantarina vahoaka malagasy ka resaka base tulia monsieur le ministre tsy mahafantatra koa hoe ty baobab tiany baobab ranobe fantany amin'ny manapetro zany rehetra zany hoe ny misy ny environnement tsy mahalala zany ary anisany zavatra mafana be tao firenena izany zavatra zany ka de zay ny antony nantsony any zareo tsy afaka tsy ho tonga izy zareo
raha ny tokony ho izany e raha tena miaina tsara na mankatò tsara ny lalam-panorenana ny antemeram-pirenena dia isaky ny 5 andro faritany lalàna no fiantsona ny exécutif eny misy ve zay sa tsy misy fa ny tompoky dia tsy izy raha tena hoe mijoro tsara ny bureau permanent mijoro tsara ny député rehetra tokony isaky ny 5 andro antsonao zareo ny any Maurice tena mirespecte an'izany firenena hafa mirespecte an'izany eto Madagasikara matahotra an'izany satria matahotra itsikafona zareo amin'ny fahasahiranam-bahoaka zay ny teneniko foana fa diso repère ny vahoaka malagasy ka izany zavatra zany ny ampy somamoaka raha tsy hotonga ry zareo napitso dia fandikandalany zany lasa kitsakitsahana ny zony vahoaka malagasy rehetra satria solo tena mbahoaka reo handeha miantso misy fantanina tena apetraka amin'ny faholim-bahoaka amin'ny zavatra makarano-bahoaka amin'izao vanim-potoana iainantsika tena masahira ny vahoaka malagasy non le bilan ny tsotra raha ny bilan ny vahoaka ny gouvernement atsika dia ny volaniny vahoaka malagasy miteny azy ary na zareo any miteny imbetsaka ingay andiny radio le miteny fa tsy mihinana iteny sanantsony vahoaka malagasy ary aza dinomy fa miakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana fa tsisy mesure no etiny fanjakana na ampahafana ampahamaivana any fiakara vidim-piainana ny mesure tokony napetraky zareo fa ratsy fampiakarana ny salaire tsisy zany zikaloha nandrika ny petsahany ngay anjidirajoelona zay indray mandeha nampiakatra karama fotsiny izy ary misy fotoana izy nampiena karama fa tsy nampiakatra koa fa nampienaka zay no mitenena koa manampitsotraka ny fiakarany vidinentana rehetra izay ilainy vahoaka malagasy manampitsotraka ny tsy fisiny énergie ny tsy fisiny fatapa-njiro matetika manimba asan'olona be dehibe ihany manampitsotraka ny fampiteany lalana reny zavatra reny bilan rehetra tonga dia miantefa tanteraka any anatiny volaniny vahoaka malagasy sy volaniny gouvernement no tsisy matsiro fa ny volaniny vahoaka malagasy zay no itenenako raha iny politika akapobe ny gouvernement ny présentena taminay iny toko dia tsisy tanteraka na anakiray zay ny antony antsonanizy rehetra tsirairay hanontaniana hoe nareo ny te ny maho ty politika akapobe ty ny fototra napetranay a dia pile anankitelo reo pile reo nefany a tsisy tanteraka na anakiray enareo nefa nomena fahefana hampiasa volam-panjakana hampandrosoana Madagasikara nefa miainaka itsika le gouvernement avait mis la mémoire équipe à ça l'émotion de censure de maniement non raha ny lalam-panorenana jerena dia zavatra anakiroa ny teneny lalam-panorenana rehefa azo tsapahitananao izy ny tsy fahombiazan'ny gouvernement dia tereny lalam-panorenana ny filoham-pirenena hamaisitra any plein
tsy vitan'izay de mila mametra-pialana izy fantanina mipetra nisy faombiasa ve tsy azo trapahitana anao fotoana fa tsy tanana tso no mitsapa tsy faombiaza ny gouvernement fa nikibo ny vahoaka malagasy telopolo tapitsisa amiko zany tsy hitadiavana solom-bavambahoaka fa ny lalam-panorenana nanome fahefana ny filoam-pirenena eo tonga de manala ny premier ministre na amin'ny tany républicain sy démocratique ny tena ny no ny démission zay zavatra fa tsy hoe terena fotsiny izy ty lasa izy ny paye ny vahoaka malagasy ary ao anatin'ny vanim-potoana izay tena mampalahelo fa tena betsaka mihitsy ny vahoaka malagasy maty any amin'ny hôpitaly maro ane ny marary mandeha mody fa tsy afaka mitsabontsony maro ane ny orinasa namony tena ny tompony satria nalainy banky very ane le tenin'ny tantsaha mpamokatra lavanily hoe lavanily manefa za mahafantatra namana rehetra miverina ty olona na vita vidy 4-4 manana trano misy panneau solaire tsisy tso miantona tonga avy teto Antananarivo vitady asa ina ny asa tady sécurité zany rehetra zany zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary misy tatitra navoakany banky fohy be zay nylazana hoe ny tsy faombiaza tanteraka ity gouvernement ty ka reny tatitra reny tsy tokony andehandeha eo koa radio sao de ile radio sao de hiteny koa hoe tatitra avoakany banque centrale io hoe tsy hoekeny koa io satria manko tsy hoekeny foana le izy itya banque tsika eto a Madagasikara zay